Faly miarabantsika rehetra indray ry havana malala rehetra amin'ny tompo. Mahatratra etỳ alakamisy fahatelopolo ny volana oktobra taona dimy amby roa arivo taona dimy amby roapolo amby roa arivo. Atao anatin'izao fandarana sakafom-panahy izao hibanjinantsika aloha hevitra manao hoe mamoria vokatra ho an'ny tompo, ho aminao anie ny fiadanan'ny tompo. Amen. Hivavaka isika ry havana. Andriamanitra raha inay misaotra anao hatrany izahay ny amin'ny fitiavanao sy ny fitantananao anay. Mankasitraka tompo ny amin'ny tombonandro pahavelomana omenao anay. Navaozinao ny heri-tanjaka fahasalamana taty anatinay. Dia mahazo maraim-baovao izay ary vonona ny sakafo indray. Dia ny teninao ny sakafo mahatanjaka ny fanahinay. Dia mitenena ary Jehovah Tompo fa miaino anao izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sakafom-panahintsika amin'ity an'ity ry havana mamaraparana ny volana oktobra isika dia arak'izay hita ao amin'ny Tesalonianina voalohany. Tesalonianina voalohany toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo ka mitsahatra amin'ny andininy faharoapolo. Tesalonianina voalohany toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny farany. Toy izao mivaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany izahay koa dia tsy mitsahatra ny misaotra an'Andriamanitra, satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izay nitorianay ianareo dia tsy noraisinareo ho tenin'olona, fa arak'izay marina dia ny tenin'Andriamanitra izay miasa ao anatinareo izay mino koa. Fa ianareo rahalahy dia efa tahaka ny fiangonan'Andriamanitra ny Jodia izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa ny nanjoanareo no natao niray firenena aminareo, dia sahala amin'ny nanjoany ireo koa no nataony Jiosy taminy. Izay namono an'i Jesosy Tompo sy ny mpaminany koa ary nandroaka anay sady sady tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra ary manositra ny olona rehetra. Ka nandraranay tsy hitory amin'ny jentilisa mba tsy hovonjena ireny, mba tsy hamonjena ireny, mba hameno ny fahotan'ny tenany mandrakariva. Kanjo efa niara ny fahatezerana hatramin'ny farany izy. Ary izahay rahalahy rehefa tafasaraka taminareo vetivety foana tamin'ny fanatrihana fa tsy tamin'ny fo, dia vao mainka nitady sy naniry fatratra hitan'ny tavanareo. Koa naniry akany aminareo indray mandeha indroa izahay, dia izaho Paoly nefa nosakana ny Satana izahay. Fa inona moa no fanantenanay na ny fifalianay na ny sandro-boninahitra reharehanay moa tsy anareo anatrehan'i Jesosy Tompontsika amin'ny fiaviany va? Fa ianareo ny voninahitray sy fifalianay. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Nosoratan'i Paoly ity epistily ity ry havana ho an'ny fiangonana atao Tesalonika, ary fiangonana tanora vao niorina saingy efa niatrika fanenjehana sy fitsapana maro kosa nefa ny tao a Tesalonika. Misaotra an'Andriamanitra Paoly satria ireo mpino tao dia nandray ny tenin'Andriamanitra ho tena teny avy amin'Andriamanitra, tsy toy ny hevitra azy ho tenin'olona tsotra fotsiny. Ary teoloantsika dia manambara fa ny tenin'Andriamanitra dia hery miasa ao amin'ny mpino izany ary manova ny fiainana, manamafy ny finoana, mitondra fifaliana, mitondra firehariana, mitondra fanantenana na dia eo ampovoan'ny fisedrana sy ny fitsapana azy. Atao anatin'izao Tesalonianina voalohany toko faharoa izao nefa dia izao no lazain'ny Tompo aminao: misaora an'Andriamanitra, misaora an'Andriamanitra. Fa maninona moa no misaotra an'Andriamanitra e?
misaoran'Andriamanitra raha ny eto zao de Paoly mihitsy no misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izay fa nareo dia nandray ny tenin'Andriamanitra, nandray ny teny izay notorianay, tsy tahaka ny tenin'olombelona fa tahaka ny tenin'Andriamanitra. Tena ny tenin'Andriamanitra nandraisan'ny olona ny tenin'ny zareo. Ary zany io isaorana an'Andriamanitra mandrakariva. Mety misy fotoana ianao miteny zavatra amin'olona ary niraisin'ny olona tokoa izany fahamarinana. Tahaka ny Abrahama anie, nino an'Andriamanitra izy dia nisain'ny fahamarinana izany. Misaora an'Andriamanitra, mandray ny tenin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Mety misy fotoana ianao mitory, ohatra hoe ny sapana tanora kristianina zao tamin'ny lahady, nanao an'ireny fitoriana ireny. Fa ny vokatra ireny misy olona resy lahatra ny amin'ny filazantsara ka manaraka hoe zay iny de hiditra sapana tanora kristianina. Zay le havana. Le izy mandray ny tenin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Mahafaly zany, mampisaotra an'Andriamanitra zany. Fa misaora an'Andriamanitra ihany koa. Tahaka ny Joba zao tena miteny mihitsy hoe isaorana anie Andriamanitra. Tsy ny amin'ny mora ihany, fa eo ihany koa na de misy ny fanenjiana, na de misy ny olona izay manaiky ampiasan'ny Satana de misaora an'Andriamanitra fa ianao mbola tsy ao anatin'izany. Misaora an' Jehovah ary fanahiko ny mpanao salama ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Tena tsoan'Andriamanitra isika. Isaotra an'Andriamanitra mandrakariva. Fa ianao de isan'ireo hoe mandray ny tenin'Andriamanitra. Fa ianao de isan'ilay atao hoe zanak'Andriamanitra. Manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tsy ilay hoe mamono an' Jesosy Tompo. Tsy ilay hoe mamono ny mpaminany na mandroaka ny mpanompon'Andriamanitra izay manao ny fitina fitoriana filazantsara. Misaora an'Andriamanitra ry havana. Fa ny faharoa de zao, maniry fiombonana. Maniria fiombonana. Manomboka amin'ny 7:50 ka hatrany amin'ny 20 neny ahitantsika izay hoe maniry fiombonana. Paoly tena miteny mihitsy hoe izahay rahalahy na tafasaraka taminareo vetivety foana tamin'ny fanatrehana aza, izany hoe mivantana aza de tsy tamin'ny fo de mainka tia hita fatratra ny tavanareo, na de tavatsa ho valy aza ny sasany. Maniry fatratra an'izany Paoly. Ho anao ihany koa maniry ny fiombonana. Fiombonana ahoana moa io? Eto hoe fiombonantsaina. Fiombonantsaina ny voalohany de hoe fiombonantsaina hitoro ny filazantsara. Nahafaly amin'ny Paoly nandeha tany Tesalonika de satria na de tanora aza io fiangonana io, na de vao naorina aza ilay fiangonana de fa niredareda tao anatin'izy ireo, zany hoe fandraisana ny tenin'Andriamanitra ary fitoriana ny tenin'Andriamanitra izany. Ary ny fiarahan'izy ireo tamin'ny Paoly natanteraka zavatra maro be tamin'izany fotoana izany. Maniry fiombonantsaina. Tsy izay fotsiny ihany anefa fiombonantsaina. Maniry fiombonam-po. Eto tena tenenin'ny Paoly mihitsy hoe natafasaraka taminareo vetivety foana tamin'ny fanatrehana, izany hoe tamin'ny fahitana ara-maso zany, fa tsy tamin'ny fo, zany hoe mbola tena ao anatin'ny Paoly ao, mbola ao anatin'ny Tesalonianina ao ny fifankatiavana ao amin'ny asan'Andriamanitra, ao amin'ny fiombonam-po miaraka amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. De ianao ihany koa ry havana manana an'izany hoe fiombonam-po ho amin'ny asan'Andriamanitra izany. Manana an'izany hoe fiombonam-po hitoro ny filazantsara izany. Maniry ny fiombonana. Ary ny fahatelo ry havana de vatana. Maniry fiombonam-batana. Tsisy resaka firaisana ara-nofo eto fa leo fiombonam-batana de zao ny tavan'ny rahalahy maharanitra ny tavan'ny rahalahy hoy ny soratra masina, ary izay indrindra nefa ny nataon'ny Paoly mba ny fisian'ny Paoly tany Tesalonika no nahatonga ny reto
kristianina reto vahoaka jiosy reto a na jentilisa nanaiky zany filazantsara nytorimy paoly zany ary avy eo ry zareo reo nanana an'izay hoe fiarahana zay mifanatry tava mifanatry vatana fampandray tanana sy ny sisa de tena hoe andao itoro ny filazantsara aza mahafoy ny fiarahantsika mivavaka tahaka ny fanao ny sasany ry havana ny antony resahana ty hoe fiombonam-batana ity ry havana de tahaka an'izao mino aho fa efa nahita afokitay daholo sika olon-dehibe ny afokitay rehefa ampiretina miaraka eo izy rehetrarehetra de miredareda tsara fa iny miredareda iny tsy ho aingeny anankiray de ataovy aty ananina aty na de ataonao ahoana ny pozipoziny eo maty iny midona setroka iny fa rehefa averina makato miaraka ato ndray mirehatra ho azy ary zay lay ilana ny hoe fiarahana mivavaka izay lay ilazana le hoe fiombonam-batana tsara ny fandehananao mivavaka ry havana tsara ny fandehananao mandeha mamonjy fanompom-pivavahana ry havana mba hahatonga ny finoanao iroborobo zany mba hahatonga anao ho vonina ihany koa ny andeha hitoro ny filazantsara fa ny fahefatra ry havana de izao fiombonam-panahy fiombonam-panahy fiombonan-tsaina fiombonam-po fiombonam-batana fiombonam-panahy le fiombonam-panahy ry havana de tena hoe fanananao an' jesosy kristy ho tombo sy mpamonjy amin'ny fiainanao ianao manana an'izay ny hafa manana an'izay ny fiombonana amin'izay no afitanao manohitra ny asa matin'ny satana manentana antsika ry havana anana an'izany hoe fiombonam-panahy zany iray fo sainam-panahy amin'ny fivavahana fantatra fa misy olona ao anatin'ny fiangonana zay mitady ampysaraka fa ny fiombonam-panahinao amin'Andriamanitra amin'ny kristianina mandravan'izany maniriry havana ny fiombonana tahaka ny ataon'ny paoly eto fa ianareo izy ny voninahitray ianareo ny fifalianay fanananao fiombonana ny mahatonga fifaliana ho an'Andriamanitra ny amin'ny fisianao fa manahoana ianao ve tena mba manana an'izany fiombonana zany tokoa na ara-tsaina io na ara-po na ara-batana na ara-panahy mahazo tory havana maniriana zany fiombonana izany ivavaka isika tompo ao misaotra anao mandrakariva izahay misaotra e fa lehibe ny fitantananao sy ny fitsombinanao anay misaotra anao Andriamanitra fa ampianarinao zahay mba hanananay fiombonana ampianarinao zahay mba hahatonga anay hisaotranao mandrakariva amin'ny fiainanay Andriamanitra meo anay ny fanahy masina avy aminao mba hahatonga anay hanana fiombonana tokoa na io ara-tsaina ara-po ara-batana ara-panahy mba hampandroso ny fiangonanao ny ambaindain'ny fanjakanao ety an-tany misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen iny ry havana de samita in'Andriamanitra indray de mirary soa daholo